Salama ianao azafady kely ohatran'ny misy an'ity mazavazava kelikely izy ty ohatran'ny kisaka kely. Salama tsara, vita ilay izy tsy azo lasanao hoe tena vita moa izany fa vita aloha ilay zavatra nangatanao fa mety mbola hisy remarque avy any aminao izay mety mbola tsy hoe tsy araka ny eritreretinay ilay izy. Dia izaho ary ilay izany hanao an'ilay sekelitsika mazava ho azy moa izany efa reto raisiko lista reto daholo ny inona izy ity ny entana izany tsy ny entana azafady diso kely fa ny personnalisation izay nangatanao dia andao jerentsika tsirairay. Crédit emballage no jerentsika voalohany crédit emballage efa misy izany ato ilay mahakasika ilay hoe crédit emballage dia izao nanaovantsika anazy ampiditra entana mihitsy aloha tsika voalohany mbola tsy hisy entana ato fa andao ampiditra entantsika. Ity 65 ty ataontsika faran'izay tsotra be aloha niditra ainka zao tsika ahafantarantsika ilay izy hoe mifonctionne tsara ve. Dia eto fournisseur raha te hanampy fournisseur ianao dia eto fotsiny ianao mandritra ilay fournisseur. Fa ato moa izany efa misy fournisseur efa mipetaka ataoko an'ity star ity dia ny dépôt koa tsika efa manana dépôt afaka hoe apetraka amina dépôt 1 dépôt 2 dépôt 3 ny entana izay stock izany afaka manampy dépôt ato koa nareo raha ohatra hoe te hanampy dépôt. Ato indray ny détail ny facture facture tamin'izao nangalana an'ity tany amin'ny fournisseur dia soratana eo ilay izy. Dia efa hitantsika ato izany izao ny emballage saza io izany izao dia 20 65 20 dia ary cachot anankiray dia efa io ilay izy. Ohatra hoe tsy haiko tsy nodeko asiana fa tena vidiana mihitsy ilay tavoahangy dia averintsika amin'izao dia enregistré. Izay zany izao tafiditra un cachot tsika dia neto aloha dia aloha tonga dia hijery stock tsika. Ao tsika hijery stock hanamariako aminao hoe efa mahita ilay bouteille vide sy pleine izy aloha hatreto miditra ato amin'ilay stock eto koa dia tonga dia tsara ny manamarika fa efa tafiditra tokoa ilay hoe tonga dia miavertir izy raha efa misy latsaka ny seuil du stock. Ity izao seuil du stock napetraka izao 60 dia nefa ny ao 20 dia miteny izy hoe kely sisa ilay stock satria latsaka ilay 60. Efa misy koa izany izay zavatra izay efa ao tonga dia izay misy aloha izany tonga dia efa teneniko avy hatrany. Etsika mahita ilay rano izany izao raika zao izany izao ny rano ao dia io ny valeuran'ilay raika zao raha natao hoe 5,904 izany ny anankiray izany dia io izany ny total ny izy. Afaka avadika antsika stock général ao emballage afaka eto amin'izay antsika ilay mahita ilay emballage mahita ilay pleine sy vide ao etsika tonga dia mahita 20 bouteille antsika ao dia vide 0 ary pleine 20 ao tonga dia efa hitantsika io izany ilay izy ny cachot star manana anankiray tsika cachot moa izany tsisy hoe pleine sy vide fa na izany nataony eto ihany dia efa io mitranga io izany izao ny cachot star ity ny valeur ny iny izy ity ny entana satria mitovy ny nangalana azy sy ny amarotana azy izay mahatonga anazy mitovy ny total vendu sy ny total acheté. Ohatr'izay aloha ray aloha izay izany zavatra ray voalohany dia andao jerentsika ilay hoe crédit emballage là sika mponao vente dia mampiditra anarana client aloha tsika ato amin'ity olona kely ity ohatra ataontsika hoe malala ohatra no mividy dia définir comme client dia soratana eo dia ity type de crédit ity atao type de vente ity ataontsika crédit dia lasitsika ataontsika zavatra farany izay tsotra be aloha araika zao aloha nanantsika fa nivarotra anankiroa crédit nakany amin'ny malala izany nanao crédit tsika nakany amin'ny malala vita zay io izy io dia enregistré tsika amin'izay eo ataoko hoe crédit apetrahantsika ilay date d'échéance ny hoe tamin'ny vina tamin'ny 31 no tokony andoavana anazy izany no tokony andohan'io ilay izy izany dia tokony hitantsika izany ireto emballage de 65 reto dia ny ranony io izany satria ray alina ny vidiny dia miampy emballage arivo dia arivo sy ray alina enregistré tsika izany iny dia ndao jerentsika hoe aiza ho aiza no ahitana an'ilay crédit mitratsika. Eto ihany koa dia efa miavertir izy raha efa misy échéance akaikikaiky io ny vao manokatra crédit dia tonga dia hoe ny malala efa akaikikaiky satria amin'ny 31 io ilay vao nitenentsika teo satria 7 jours avant eo échéance proche 7 jours izy dia efa akaiky izany io satria amin'ny 31 satria efa akaiky efa 7 jours efa latsaka 7 jours ary izany dia avy eo dia atao ok. Dia rehefa kitihanao ity facture malala ity dia kitihanao izy ato dia tonga dia hitanao ato ny emballage izany ao ity izany ilay izy THB dia ity izany ny emballage crédit dia afaka manao versement eto amin'izay izany ianao rehefa hanao versement ohatra hoe nanome arivo izy
dia payena iny a dia ohatrina sisa ray alina sisa tonga nay fotoana nanome 5,000 izy a afaka tonga dia atao tsikelikely ohatrany dia payena dia hitantsika mihenato a 5,000 zany sisa ny vola hitantsika tokoa ny historique ny remboursement iverifienao hoe ohatrina sy ohatrina daholo ny vola efa nalohany zany afaka modifiena direct io raha ohatra hoe diso ilay montant nahiditra anao ohatr'izay aloha zany a iny emballage iny ao a dia ianao koa ny tena le hoe emballage à retourner lasa indraytsika maka client anankiray ohatra hoe rakoto ity a lasa ohatra maka ny rakoto sika dia napiditra ohatra hoe nakana koa izy na ataontsika hoe 10 ny aza nalaina ao a dia io an'io tsy ho consigneny akory fa ny teny fotsiny izy hoe ho averina io tavoahangy io a amin'ny fotoana izay ifampiresahanareo dia lasa makato amin'ny déconsignation dia ity opération ity a avadika hoe à retourner andikan'le hoe à retourner dia zao a hoe le tavoahangy ho entiny ihany fa saingy tsy mandoa vola izy fa miteny fotsiny izy hoe ho averina le izy dia mazava ho azy zany fa ny totalin'ny emballage zany 0 na dia misy azy ao a misy anankiray io a fa saingy continue 0 azy zany dia io zany ny vola tokony homeny mazava ho azy atao type crédit foana rehefa ohatr'izay a remarque kely tsy atao cash fa ataontsika type crédit dia afaka midéfinir échéance ato ianao hoe rovina no hamerenany an'izay zavatra izay ohatra ataontsika hoe après 3 jours no tena izy hoe ho averina izay zavatra izay a dia atao fotsiny izy a dia avy eo a enregistrena ao a dia tafiditra anatin'ny ventenao le vola fa saingy le marge le entana kosa afaka verifienao ato amin'ity retour ity a dia miditra ato amin'ny hitanao ty recherche ity a dia client emballage ao a dia hitanao eo daholo ny entana izay tokony averina io zao a raha koa zao manana reste 5 emballage io le izy dia afaka averina moa zany io rehefa tonga le fotoana hoe andao ary averiko ilay ino moa izy ity andao ary averiko ilay emballage nao a ohatra io zany zao tonga izy a dia averintsika ny anaky 5 amin'io a tonga daholo izy ity na mbola ataonao hoe 2 raha mbola tsy tonga daholo dia vita izay dia enregistrena dia tafiditra any iny retour lasa manao retour zany izy a dia raha mijery antsika ato a tokony efa manjavona tsy hitanao ato anatin'ny client emballage iny izy a satria efa lasa daholo ilay entana zany a antany aminy zany efa io hita tsaratsara ato zany dia ato indray le hoe client facture ity indray a ity indray zany izy tsy le hoe emballage fotsiny no nataony crédit fa niaraka tamin'ny ranony mihitsy dia eto ianao mijery an'ilay crédit iray manontolo ohatrohatr'izay zany le fanaovana an'ilay retour zay aloha hatreo a makasika an'iny a efa voazavantsika ny crédit emballage a hijerintsika n'ity tarif 1 tarif 2 ity ianao ilay niteny hoe rehefa misy client anankiray a hoe rehefa irakoto a dia ataontsika hoe ohatr'izao zany aza mividy ndao azy lasitsika miditra ato amin'ny produit aloha zao zany le fanaovana anazy lasa maka ato amin'ny produit tsika dia ity zany zao le 65 io izy io a dia io izy io raha tarifa normal fa afaka mi-affecté tarifa anankiray tsika tarifa numéro 1 a ohatra zany zao hoe rehefa tarif numéro 1 a dia ataontsika 870 a ny vidiny ataontsika ray fotsiny izy ao a 870 iny a fa 10,000 zao normal araka tentsika ty normal ty a dia jereo tsara fa 10,000 ny normal fa rehefa kitentsika ty tarifa 1 ty a dia 804,000 ny tarifa 1 lasa amin'izay tsika makato amin'ny client makato amin'ny rakoto tsika dia kitentsika ty rakoto ty a dia misafidy tariftsika ataontsika tarif numéro 1 izy a dia enregistrena aloha enregistretsika dia vita izay dia définiriko amin'ny client rehefa vita izay dia jereo tsara amin'izay a fa tokony hena amin'izay le vidiny hitanao tonga dia lasa ty 48 ty tonga dia lasa 48 afaka jerentsika ato normal io zao normal izy 10,000 a fa rehefa rakoto mividy an'io a tonga dia lasa tarifa 1 ianao tsy mila mamadika an'iny hoe tarifa 1 fa tonga dia le logiciel no mamantatra avy hatrany hoe tarifa 1 io jereo tsara ty zao a raha ataoko hoe tsy rakoto zao ny eto a dia raha mijery atsika dia tonga dia ataony tarifa normal le izy fa une fois ianao mampiditra ny rakoto eto a une fois ianao mampiditra ny rakoto eto tonga dia avadika ny tarif normal eo ihany koa tonga dia efa eto ihany koa tonga dia efa omeko koa le fanazavana anankiray a ianao koa le niteny hoe isaky ny vao mampiditra ny rakoto a dia tonga dia miteny izy hoe inona sina daholo ny crédit ananana tonga dia efa io tenen'io hoe ce client a crédit non réglé io zao a manana 25,000 ariary izy a izay tokony naloha amin'ny 25,08 io zany zao tonga dia efa fantatra hoe isaky mampiditra client tonga dia fantany hoe tonga dia zao dia avy eo ataontsika ok a dia rehefa misafidy an'ilay ato amin'izay tsika tonga dia hitanao tonga dia lasa tarifa 48,000 fa tsy ataony an'ilay 10,000 zany ao a tonga dia efa zay zany le izy a dia afaka manao vente amin'izay ianao zany araka ny mahazatra
ohatrany hoe tsy crédit ataontsika cash dia tafiditra ny venty. Mino ka mafa mazava aminao ilay izy ohatr'izay dia ny zavatra nataoko ato aloha zany somary nataoko maromaro ilay tarifa fa tsy raha ihany fa afaka miconfigurer tarifa 1 tarifa 2 tarifa 3 dia io aloha zany mba fangatahana tsy afaka hovainareo ilay anarana hoe tarifa tsy afaka hovainareo hoe tarifa ny rakoto loatra zao fa mila mitadidy fotsiny ianao rehefa rakoto izy dia tarifa 1 ihany dia tarifa 2 dia de toute façon rehefa enregistrenao izy dia tonga dia tadidin'ilay logiciel foana ny zavatra ataonao. Zay aloha zany zavatra anankiray manaraka zany vitantsika zay emballage tarifa tout retourné. Izy ianao koa ilay ny teny hoe rehefa manao retour miditra atao amin'ny retour tsika mino fa misy crédit afaka atao retour ohatra zao ny rakoto ty zao ny anazy dia ozy izy konao hoe afaka hoe naverina daholo dia kitihana fotsiny ty ilay tout retourné ty dia tonga dia ao azy tonga dia zéro ny vola tokony aloha dia efa tafiditra koa zany zay zavatra anankiray zay. Manarakaraka an'izay ianao koa ny teny an'le hoe aleo mba ny manque indray no ampidirina mba tsy hahela an'ilay izy fa tsy ny ino izy ty fa tsy ny hoe mampiditra le tsy ny contraire zay zany fa le tsy ampy no ahiditra. Ohatra zany zao raha mijerintsika lasika crédit facture io zao ny rakoto zao ny tokony alohany 5 dia izy ianao hoe manque ohatrany hoe manque ray dia zao no anaovana anazy miditra atao amin'ity type d'entrée ty ianao dia avadikanao manque dia inona zavatra ataonao lasa ianao zany manao recherche le produit io ny averina zao 10 fa izy ianao firy manque tsy ampy ray dia ny dikan'izay tsy ampy ray zay zany ny dikan'izay zany efatra zany no averina dia rehefa ataontsika ny entrée dia tonga dia hitanao hoe efatra no averina zany efa tena intelligent ilay izy isaorana lehibe ianao na nome an'ilay sosokevitra fa mahafinaritra ilay izy. Lasa indray tsika afaka atao amin'ny emballage afaka atao an'izay koa hoe ny manque ny 65 zao adimy no tokony atao fa manque anankiroa dia mazava ho azy zany telo zany no miverina fa ny anankiroa no manque dia rehefa ataontsika entrée io dia tonga dia hita ilay logiciel hoe telo chiffre kely no ampiadidintsika eto fa rehefa tena mampiasa chiffre be ianao dia tena ilanao be zay zavatra zay tonga dia ao afaka tonga dia ataony hoe tout payé io hoe payé-ny daholo izy na mbola tsy payé-ny daholo fa mbola efatra arivo indray ny alohany mbola ananantsika roa arivo izy dia afaka enregistrena ohatr'izay dia micumule makany foana moa zany zay zavatra zay. Vita zay dia tsy tokony hitantsika ato intsony izy fa any amin'ny crédit izy tokony mbola hitantsika izy any amin'ny crédit ananantsika roa arivo iny olona iny ity zao ilay retour teo io izy fananantsika roa arivo iny olona iny efa nisy remboursement nataony tao lalatsika kely fa somary tsepitsepotra kely efa hitantsika ao zay dia efa hitantsika teo koa mba le alerte hoe manao alerte ilay izy rehefa isaky ny mananona manque no ampidirina efa hitantsika tout retourné emballage général vita iny moa efa hitantsika teo afaka hiverenantsika kely izy raha ohatra ka mbola anona teo izay ilay emballage miditra crédit tsika miditra atao amin'ny stock azafady dia efa tonga dia miteny izy hoe zao misy latsaky ny anao dia midrantsika dia emballage général io ilay izy io zany zao raha 65 18 zany zao ny restantsika ato dia ny efatra vita ary ny efatra ambin'ny folo pleine ao to dia ohatran'io zany zao cachot koa zany zao efa vitany anankiray satria efa nalafa efa misaina ilay izy dia emballage vita to dia efa hitantsika ato ny emballage vita 65 efatra ny cachot anankiray to dia efa manao choix fotsiny ato zany ianao dia hitanao ilay emballage izay tianao atao ohatran'izay aloha ilay izy. Manarakaraka an'izay inona koa ilay fangatahanao tato aiza izy teo raso kely fa lasa fermé tele izy emballage retourné efa hitantsika iny emballage retourné iny consignation ny trace an'ilay consignation andony hoe zay no jerentsika ary mitrato ianao dia makato amin'ity stock complet ity ato zany ianao raha te hijery an'ilay hoe ny fanakaiza daholo ary zany entako zany ato amin'ny stock mbola misy détail zany mbola plus précisement dia kitihanao ilay détail dia misafidy daty ianao ohatra hoe te hanao contrôle ny tamin'ny 20 jusqu'à 24 dia efa tonga dia ataontsika an'ity na ozy izy hoe tamin'ny 1er jusqu'à 24 dia lasa misatsika miditra atao amin'ny tsy haiko izay tianao contrôle produit ohatra dia kitihanao io produit io dia io tonga dia hitanao trace daholo ny zavatra natao hazavaiko kely eto tamin'ity voalohany ity tamin'ny 16h37 dia napiditra 20 ako dia mazava ho azy tsy nisy mivoaka resta zany 20 nanomboka tamin'ny 16h36 indray ako ny resta teo aloha 20
dia avy eo dia namoahana anankiroa dia mazava ho azy 18 sisa. Tamin'ity 38 indray 18 ny teo aloha nany sorana 5 dia 13 sisa. Tamin'ny 16 42 13 ny teo aloha dia nany sorana 3 dia 10 sisa. Tamin'ny 16 44 10 ny teo aloha dia nany sorana nampiana naniditra efatra satria nisy retour tao nisy retour tao dia 14 sisa. Dia io tonga dia efa hitanao mazava tsara, hitanao trasy eo daholo izy iray manontolo. Fa ny marika kely aloha eto vao mahita anazy ity Argentine ngamba ny tsara ataontsika hoe mouvement, ovaintsika hoe mouvement io dia tonga dia ohatra hoe ny zavatra miseho hoe ohatra hoe consignation, vente, retour toa izany dia hitantsika mazava eo hoe inona tokoa ny type le opération, consignation ve ity sa retour sa achat sa ahoana. Dia izay angamba nanaovitsika anazy fa mety tsy dia ilaina loatra tsy dia Argentine raha monoposte izy fa multiposte matetika no mila an'io zavatra io. Dia amin'ny ankapobeny tafiditra daholo ilay zavatra nangatanao izay daholo izany izy iray manontolo efa presque ao daholo fa anjaranao manao vérification. Io moa izany tsika sady nanao vérification iny fa mifonctionne tsara izy iny izaho koa efa nanao vérification foana hatramin'ny maraina fa tokony mety ilay izany raha fijeriko anazy fa ianao izany mila iny izy ity mila manao essai kely mihitsy ianao dia avy eo araka ilay teneko hoe izahay moa mbola manao service après vente miteny ianao raha mbola misy tsy mety raha mbola misy fonctionnalité manidikidika après ilay izy dia eto foana izay fa ilay fotoana fotsiny no mba hifandaminana hoe arakaraka n'izay mba zavatra lazaina eo indray teritery fotoana raha malalaka moa raha-pasoa raha-patsara tonga dia ataonay foana ny logiciel anao. Zay fa dia mankasitraka anao mampiasa finaritra tompoko.